Vaovao mifandraiky amin'izay ihany nanambara moa ny ministry ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina omaly fa vonona hanome tosika ireo tanora izay vonona iroso ao anatin'ny tontolon'ny fandraharana ny departemanta izay saniny fanohanana izay ampirisiany hatrany ny idiran'ny tanora ao anatin'izay sehatra ny fandraharana izay satria tondra anjara biriky lehibe eo amin'ny toe-karem-pirenena izy ireo. Toy izao ny fanazavana Andriamato Ministra. Fotoana zao ny anoana ny fitondram-panjakana ary efa ao anatin'ny PND zay izay manampy ny entrepreneuria indrindrandrindra reto tanora sy ireo vehivavy ary tsapa zao niezaka izay nataon'ny zareo nandritra izay herinandro zay satria androany moa zany ny famaranana ary hita fa maromaro moa zany ny zavatra efa ao anatin'ny programme anasan'ny ministera indrindra ny resaka hoe entrepreneuria rural, industrialisation rural, eo ihany koa ny resaka fananganana ny coopérative efa ao anatin'ny programme anasanay zany. Ary efa niezaka an'izay efa misy koa mpiara-miasa aminay eo amin'ny resaka famatsim-bola anohanana an'zareo satria fantatsika ny tanora amin'izao hoe ary ny zavatra hitako eto Madagasikara matetika atsika dia mbola hoe miankina indrindra amin'ny ray aman-dreny ary na ny hevitra ara dia hoe matetika raha mahavita ampianarana dia hoe andeha ho lasa mpiasam-panjakana izay foana ny manahirana antsika kanefa misy zavatra be da be, manana ny opportunité be da be tsika eto Madagasikara, manana ny resource-tsika ka tonga angamba zao andresan'ireto tanora reto andraikitra ny hoaviny amin'izay mba tena ho sahy izy hanangana ny entreprise, ho sahy izy mba tena hoe ametraka an'izay ho lohanarana satria tsy araka ny eritreretintsika azy anie matetika atsika mieritreritra hoe tsy maintsy mila vola be vao afaka manangana zavatra io rehefa vonona ianao mipetraka izay hitan'ny olona zay zavatra zay be da be miafaka manampy ka hoe mahavelombotro zao zavatra atao androany zao ny ministera moa zany dia anohana zareo mipetraka moa plateforme ny entreprenarial eto Madagasikara amin'izao iarahana ministère de l'industrie amin'ny alalan'io ny faneraserahanay sy fanampiana hoe ahoana ny anohanana zareo fa zahay dia anohana an'io.